Alleloia. Da amin'ny fifaliana lehibe indray lasa babalana miona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray tenako miona aminao eto andrany ary miarabanao manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Dia fiadanana tompony ao amintsika rehetrarehetra izay tratranotso eto indray amin'ity androany ity. Dia miarabantsika tsirairay avy ary manana ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray miaraka aminay anatin'izao fandarana vavaka fembena izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anaty vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manjotoizan'izao fandarana izao dia hotahin'ny tompony antsika tsirairay avy ary fahasoavan'Andriamanitra ny hamenao antsika. Matoky sy mino aho fa raha tonga eto ianao androany dia tsy kisendrasendra koa ny ahatongavanao eto ary indrindra raha vao androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe mirary ianao mba ho tahaka an'ireo olona rehetra izay hitanao ireo ianao hoe hiaraka aminay eto foana hifampahery aminay amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia tahiany Jesosy tsika rehetrarehetra ary maharetatra amin'ny farany daholo hiaraka eto tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo mety mahery kely hifampihery amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fahamelabelanana ny toriteny ary hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Ka dia tahiany Jesosy mahereza isika tsirairay avy. Dia eto ambolohany koa dia miarabantsika malagasy rehetra nandritra ny fetim-pirenena omaly dia mino aho fa nanao fety tamin'ny fiadanam-po daholo tao anatin'izany asaramanitra malagasy izany fetin'ny fahaleovantena. Dia miarabantsika malagasy rehetra na ny any an-tanindrazana na ny ety andafin'ny rika dia tahiany Jesosy tsika tsirairay avy. Hotahin'Andriamanitra ny Madagasikara, hotahin'Andriamanitra ny malagasy. Alleloia. Ho betsaka ange ny malagasy ho lasany an-danitra ary ho arovan'Andriamanitra amin'ny sakana rehetra mety apetraky ny devolo tsy ahafahan'ny malagasy miadana sy manam-piadanana sy manam-pifaliana sy manan-karena indrindra ny sakatsakana rehetra tsy hatongavany any amin'ny fahamarinana dia hitongavany any an-danitra. Alleloia. Tahiany Jesosy tsika rehetrarehetra. Tahiany tompo ranobavy lalahy fanontany lalana irina niditra teto voalohany androany dia tahiany Jesosy ianao dia mihoatra lavitra noho izay neritreretinao any hitahian'Andriamanitra ny fiainanao ka na inona mety zavatra tambolombolona anatin'ny sainao sy ny fonao, Andriamanitra maky an'izany dia Andriamanitra hanatanteraka an'ireny sy hamaly an'ireny sy hanasitrana an'ireny amin'ny fiainanao ranabavy dia hotahian'Andriamanitra maherezatra ny hatrany misaotranao tonga teto. Tahiany tompo ranabavy Erikaraka, Kodaleoni, Andoandry, Sandola, Fity, Verselina, Marijo,
Adresika Patitsy, Eliana, Kodanela, Nena Mainiso, Fabiola, Filanarakoto, Razana Monika, Rodina, Marina Tiana, Tongasoa Zamina, Faliray Ritovo, Faliray Ritovo, Fabiola, Jesosy Mahery, Ravavy Mihaja, Koda Leonis, Soameva, Androandry, Zizi Carla, dia Lantony Rina, Amboaratsiky, Adrasika Patitsy, Ranabavy Rala Alain, ao amin'ny asany hoe Rala asany apôstôly, Kadaka, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Mamy Sirandry, Eliza Tsiala, tonga soa, Biki Sola, Biki Roland io, I Mahery Jesosy, izy moa Mahery Jesosy io, izy moa Mahery Jesosy io ary nefa tsy vaovao amiko Mahery Jesosy io. Dia tonga soa ihany koa I Suzelle, Terina Albenja, Ilonira Vololonirina, Tina Rakoto Arzaka, Yama, Selina, Lovely, Yama, avotonina matetika, Tina Rakoto Arzaka, Mama Valentina, Mapionina, Razana Monika, tonga soa daholo, Angelina Diamant, Ranavavy Angela io, tonga soa daholo, tsisy sorona lalahy. Mahery izy daholo ary tsika, tahiny Jesosy anomboka ny fandarana ary tsika, ny anomboantsika fandarana hitaka ny mahazatra ihany, tsara raha apetraksika ampiatan'Andriamanitra izao fotoana izao. Andaloantsika hivavaka ho an'ny fanomboana metraka amin'ny fotoana ampiatan'Andriamanitra, tahiny tompo Ranavavy Saondra, François Maniko, Andrina Suzelle, hivavaka avy hatrany amin'ny fandarana ary ametraka amin'ny fotoana ampiatan'Andriamanitra, rahalahintsika tojo afa-tsy Allemagne, tahiny tompo rahalahy tojo anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera, dia faly be koa miarabo nareo rehetra izay tonga soamantsara eto dia araka hivavaka tsika. Jesosy sotra betaka Jesosy fa mbola tonga soamantsara eto anay, mbola hita soamantsara indray ny atidy amanandraikitra androany Jesosy, tena hoe amin'ny maha olombelona Jesosy dia betsaka ny zavatra rendremana, betsaka ny zavatra ataonay, betsaka ny rehetrarehetra, fa isaoranay ny anareo Jesosy satria mbola eto anay, vitanay ny zavatra rehetra izay nataonay, narovanao ny dianay, ny lalana rehetra na ny ray metatra ny lalovanay androany, dia ny anjelinao masina nomba anay, ny herinao masina nomba anay, tena hoe tsy navelanao ny sakatsakana, tsy avelanao ny accident, tsy avelanao nisy betsaka ny Jesosy mety hoe zavatra ratsy natao amin'ny devoly, fa noho ny fitiavana ianao dia narovanao hatramin'ny farany anay, tena hoe ataonao ohatry ny renako miaro ny zanany ao ambany elany, dia na avy ny orana na maninona dia tsisy nahazo anazy. Ohatran'izany Jesosy anay dia faly anay manana anao, dia tena hoe derainay sy kalazainay ny anaranao, sandratrainy amin'ny avo indrindra ianao, fa mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao ary tompon'ny tompo, dia tena misaotra anao amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Dia tonga eto anay Jesosy amin'ny etaeta lehibe mihitsy eno ny teninao indray, satria dia mahafinaritra ny Jesosy eo tongotrao, ohatry ny Maria nandohalika teo tongotrao, dia iteny eno azy, dia teneninao fotsiny, dia mitenena indray Jesosy malalo, fa sokafanay ny sofinay, sokafanay midanadana, enonay ny feonao indray, dia tena hoe ny fonay Jesosy ka sio amin'ny tananao fanay mandray ny teninao androany indray, dia tena hoe kiny feonay am-pelantananao fotoana rehetra, ny ranomasina ny korina amin'ny fandarana rehetra, amin'ny telefonanay tsirairay avy, ny vatanay, ny fonay, ny momba anay rehetra Jesosy, tena hoe ny ranomasina ny korina amin'ny connexion rehetrarehetra, dia izay ny andalana Jesosy tenao ny tatana anazy mba tonga soamantsara hiaraka eny teninao eto indray Jesosy, dia misaotra betsaka Jesosy malalo, tianainao Jesosy, halleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra amin'ny rahalatoditsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay. Eny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo famelohan'ny tenin'Andriamanitra aloha dia tahaka ny mahazatra hieno antsatonikalo tsika androany. Misy antsatonikalo mahafinaritra be no tsika androany,
mbola tsy niteny teto mihitsy izy a, mbola tsy nanao antsatonikalo teto mihitsy izy a, de androany izy voanao voalohany, de tsy haiko raha fantatrareo iza ary zao hitondra antsatonikalo eto androany a, iza ary raha mba fantatrareo, iza nanao antsatonikalo amintsika eto amin'ity androany ity a, zay izy vao anao nefa mpiaraka amintsika isan'andro eto izy a, vao toy ny eto foana ny anarany, de izy mitondra antsika anaty antsatonikalo androany. De oharinan'izay tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra fa hanao hira aloha tsika miaraka amin'ny ranabavy amintsika hitoriteny androany a, androany a, efa misy miteny sady hoe Angela, sasany misy miteny hoe ka Angela nge efa niteny teo sa tsy efa niteny, Eliza Tsiala, Erika Raka, Eliza Tsiala, maromaro aza miteny Eliza Tsiala sy Erika Raka zany, fa ty moa misy vaovao mahafaly, alleluia. Efa tonga soamantsara ny t-shirt atsika, t-shirt Kiradio, ohatran'izao hitanareo zao, ohatr'izao ny t-shirt atsika, misy ny tay rehetrarehetra, ohatr'izao hoe tandamosiny a, misy ny mombamomba antsika rehetra, ny mail azahoananay a, numéro téléphone, ny site web atsika, ny azahoanany radio akiradio.radio12345.com, de ny page tsika, ny Facebook azahoanatsika, Andramoka Izao, Radio Akiradio, Mampionona Akiradio, de ny page tsika, Andramoka Izao page, de ny toerana misy anay moa aty amin'ny département ny Lobe, aty amin'ny Oby a, aty amin'ny 10, aty zany misy anay, de misy ny teny fanevantsika hoe mandehana amin'izao herinao zao, va avec cette force que tu as, en Juge 6:14 nampitsara 6:14 misy azy, mandehana amin'izao herinao zao zany tsina ny teny fanevantsika ho an'izay tsy mahay a, tsika zany tsy mandeha amin'izay tsy ananantsika fa zay herintsika ihany ny andanantsika. Ka io efa vita ny t-shirt, efa tonga soamantsara, lambany de tsara nezahana mba natao tsara, matevitevina tsara ihany a, misaotra an'izay rehetra nataon'Andriamanitra fitaovana nahatotosany fahavitany zao t-shirt atsika zao. Marihana moa fa tany any Koweït efa misy a, ranabavy Berta miandraikitra ny t-shirt tany Koweït a, mety izy koa ny any Chine, ny aty Europa sy ny any Madagasikara zany zao a, reny hitanareo reny. Ho anareo zany any Madagasikara, efa misy any Madagasikara zay mila t-shirt, mandefa MP amiko anareo zay mila, aty Europa manontolo ka hatrany États-Unis sy Canada, de aty amiko ihany koa nareo no miteny mandefa MP amiko zay mila. Natao mirary de mirary ny vidin'ny t-shirt atsika, satria io moa zany ny tanjona amin'ilay izy, de mba hananatsika souvenir, mba fizarana souvenir ka ny vidin'ny t-shirt atsika de 10 €, ariary folo zany izy a, raha eto andafy, fa raha ny Madagasikara aloha de tsy 10 € kory fa aza matahotra ianao fa ataontsika prix mifanaraka amin'ny any Madagasikara le izy, manjary lafo loatra aminareo indrindra 10 € ny avadika vola malagasy mantsy. De ny tanjona de ny ananatsika souvenir fotsiny zay angambany. De ho anareo zay efa navita moa, zay efa nahazo, de indrindra anareo tamin'ny groupe zay maharesy de mandefasa sary aminay rehefa manao t-shirt nareo a, de anamboarantsika clip kely indray a, taka ny fanaontsika. Efa valivy ity Nico, hein. Tu peux m'envoyer un SMS avec ton adresse et puis je t'envoie le t-shirt et la taille, il faut préciser la taille aussi, hein, Nico. Mandefa MP zany sady mandefa ny taille anareo hoe inona le izy a, misy anakizy 9 taona 20 taona, de misy ho an'ny misy taille S small zany, de misy taille M medium, de misy ny L, tianao ty zao L ho an'izay tsy malary, ny ala zao L ny taillako. Lasa nitombo azy satria zao tamin'ny 2018 M mbola nety, fa lasa L izy aloha zao, de misy XL ihany koa. Ho an'ny ranabavy tody sy ranabavy ama zany zao mety XL, izy koa ny XL ao. De
any amin'ny ampenareo miteny a hoe inona ny anareo a masael sas any amin'ny ampenareo mandefan'zay miaraka amin'ny adresinareo ka nividin'ny t-shirt 10 € de ny fretsy ao anatin'zay zany hoe frais zany a nareo ihany koa mba mpean'ny freka mba hoe 10 € mihitsy zany vidin'le t-shirt zay a de alefa par poste moa zany alefa amin'ny alefa amin'ny poste zany andepasana azy a tsy nanao XXL aloha tsika marina anaty any satria ohatry ny kelikely daholo tsika eto ny lizy koa moa tsy mbola be de be roa nataonay satria efa nazavainareo ihany ny antony hoe tamin'ny tamin'ny 2018 efa nanao t-shirt tsika tena ray gony ngamba ny t-shirt tato de mijanony lera tato ihany izy satria tsy de nisy nividy tsy de nisy naka tamin'izany akoatratsika teto de tsy de betsaka no natao fa am'ireo voatonga reo aloha de zay commande voalohany mahazo de zay manao commande faharoa miandry ndray fahatongava manaraka zay ngamba ny andaminantsika azy araka ny teny fanevantsika hoe mandehana am'izao herinao zao a de io no ny heritsika de hitatsika ndray ny aveo 3XL hony eny ary zay no ela adinonareo hatramin'ireo izy ary ny anao teny antsatonikalo androany fa de andao atsika ieno antsatonikalo de voalazanareo moa zany hoe raha nabavy Eliza tsy ala nitorantsika anatin'ny antsatonikalo androany de noy ange fa mahafinaritra be mihitsy ny antsatonikalo izay netiny tahiny tompo raha nabavy Eliza tsy ala anao ny fitenenana ry Andriamanitra rainay indreto izay fatafaray tonga indray ilay fotoana ahafahanay mba miaona io pastera rato izay mitory any misesy nampinany eny mampionana ao amin'ny groupe izay maresy raha vao mifo maraina tonga indray ny teninaina ao koa ny ankehery sady mamy mampahery ry Jesosy mpanazava ahitsy ho lalandava ndreto izay zanakao mitaraina mitalao rehefa tonga ny amin'ny folo samy miandro eo daholo anao vavaka maraina maka ny sakafonaina miandro vavaka fiambenana tandremo soderenindremana ao ireo mpandray anjara samy ary mentsara amen Alleluia makasitraka alleluia mahafinaritra be mihitsy le toriteny tahiny tompany ianao ranabavy ranabavy Eliza tahiny Jesosy de mahereza hatrany hatrany mahafinaritra be fa manana fanomezam-pahasoavana tsara mihitsy de tahin'ny tompo hatrany hatrany ranabavy Eliza ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha pisy indray eno antsatonikalo hafa vaovao indray alleluia mahafinaritra fa men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianareo de ho tahin'ny tompo any dao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ao aorian'ny ty fa enohira aloha tsika alleluia enohira aloha tsika de ao aorian'ny ty tsika hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra soatranareo makasitraka andro zareo na nivavaka fanombohana isorantsika ny rahalatozo tombositra mitombofa soavana mahereza hatrany hatrany de tahiny tompokoa raha nivavy Eliza tsy ala vao ampiasain'Andriamanitra foana anay androtsorotsy anay amin'ny tononkalo antsatonikalo alleluia dao atsika mantira mahafinaritra be ty amboary ny foko Jesosy samy mangataka indray androny hoe tompo amboary ny foko fa te iona aminao amboary ny foko fa te handray ny afatra indray de avy hatrany eny torotentsika aorian'ny ty ray ty meno finaritra daholo
amboary fa teo mpanompo amboary Jesosy diovdiova mba omendrikanao ratsizao a Jesosy milanao a Jesosy milanao a mangetsaetana milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany milanao a Jesosy milanao a Jesosy milanao a mangetsaetana milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany milanao a Jesosy milanao a mangetaetanao ny fanako midina Jesosy midina tianafiky anao mba hafaoa mba hiantrao mba hamindrao fo ka meteza Jesosy amboary ny fo Bakefeu Jesosy ifokoritsy bakefeu famolamany moranova mora mivilitoko ampianara Jesosy akato mbaratsano a Jesosy baratsano ny Jesosy mbaratsano fanofony baratsano fanofony toetra tsy mendrika ananako irepetra tsy mendrika ananako hafotio ianako avoko milanao a Jesosy milanao a mangetaetana Jesosy milanao a mangetaetana milanao ny fanako milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany milanao a Jesosy milanao a milanao a mangetaetanao milanao a mangetaetana kavavanginy milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany milanao ny fanako milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany milanao ny fanay kaoavany ombetesa anjayayany Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany izy zany hatsarovana andralala Jonathan moa izy fa izy ny tondra zany izy zany teto voalohany indrindra tao anaty commencement akira. Alleluia. Dia vetsovetso amponao mihitsy zany hoe Jesosy milanao ny fanahiko. Alleluia. Milan'i Jesosy tsika ary ataontsika tena hoe ibanjina ny Jesosy efa akaiky Jesosy. Alleluia. Mahireza daholo raha manisy tsy voarabako andro andry Bert Sava raha Tandrina Marie Charline reo mbola tsy voarabako teo Gigi Carla Mami Claude Ravela Arso raha velo Arso ngamba fa zazatra manamaky an'ilay tena izy raha vela Arso fa raha velo Arso ngamba dia tahiny tompo ihany koa i Koda Leoni zay koa mbola tsy voarabako zay daholo ngamba hita hoe voakasika daholo nareo tanatin'ilay hira mahafinaritra. Dahoary hiditsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha nabavintsika iama moa nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia nataontsika tonga dia hihaino azy ary tsika raha nabavy iama mino efa vonimboninao ianao
dia tonga dia hanao avy hatrany ary ny fitenenana taoary vita ny toriteny ranam-paviama dia velona eto mamela behatra ny toriteny tahaka ny mahazatra. Raha mila le t-shirt nareo averikany tsy eto amin'ny fandarana eto nareo, eto amin'ny commentaire nareo miteny fa tsy hitako reny rehefa avy eo fa any amin'ny MP akorado akiradio nareo mandefa ny commande nareo. Za mila t-shirt ray dia inona le taille an'le izy dia ny adresse nareo zay dia alefako ny t-shirt dia nahavoarainareo ary ny t-shirt dia zay vao alefanareo ny vola tsy maninona akory zany zay tahiny tompo daholo ary tsika tsiray avy. Saotra nareo sady amin'ny fandraisana anjara, alleloia. Saotra sady satria zava-dehibe koa ny hoe mba fandraisanareo an'izany sady mba mety publicité kely le raha akiradio kelytsika sy nyfandarantsika ihany no fahatsiarovana ny tena zava-dehibe. Iza zao izy mbola manana ny t-shirt tamin'ny 2018 mbola ao, zay aloha mbola manana efa somary efa hita hoe nanaovan'iny be dehibe ihany satria reny t-shirt rehefa foana moa ny anaovako eto amin'ny fandarana eto hatramin'izay dia misy fotoana efa betsaka ny efa reraka fanaharitra ihany efa toana mbola hitako ny aminareo mbola riaina zao mbola manana, izy Zamina mbola hitako manana, Erika izy avy nareo mbola hitako manana ny tamin'ny 2018 reny ary efa iranina nareo teto raha ohatra hoe mbola tsy teto ry Marizao tamin'izany. Eny ary ndahoary lasa avy hatrany ary tsika hitra amin'ny teny Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy Iama hanao ny fitenenana. Alleluia, tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy izay tonga amin'izao fandarana vavaka fiambelana izao. Dia raisiko fahasoavana ho ary havana hanambarako ny ten'Andriamanitra amintsika indray amin'izao alina izao dia sy tsika hangalana fampahirezana indray. Rehefa vonona azy tsika jerentsika amin'ny Baiboly jerentsika ny Salama 420 dimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raha hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, jerentsika ny soramandry ambony ny fiomanana indray ny mpanjakan'ny voninahitra. Halleluia. Salamo nataon'i Davida. An Jehovah ny tasy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy mponina eo aminy. Fa izy nanorina azy tambony ranomasina, tambony rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ao any tendrombohitra Jehovah, ary iza no toetra ao amin'ny fitoerany masina. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay manandratra ny fanahiny, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na nianena hamitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Andriamanitra, andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Halleluia. Amen. Eto ry havana ny ten'Andriamanitra mampatsiahy antsika indray. Mampitsiahy antsika ry havana ny fiomanana indray ilay mpanjaka ny voninahitra. Halleluia. Iza moa ry havana izay mpanjaka ny voninahitra izay? Mpanjaka ny voninahitra, ilay faratampony mpanjaka n'izao tontolo izao dia Jehovah ry havana. Mpanjaka n'izao tontolo izao, namorona ny tany sy ny lanitra, namorona asianao, namorona izao tontolo izao dia Jehovah zany. Iomantsika ho avy Jehovah. Izao fotoana izao ry havana efa miseho daholo ny zavatra rehetrarehetra nambaran'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Apokalipsy tany dia efa miseho. Dikan'izany ry havana efa tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. Ho avy izy ilay mpanjaka ny voninahitra. Ho avy izy tsy ho avoavy fotsiny. Tsy hoe ho tonga izy dia ahita azy, ahita azy daholo fa eo tsika misy fitsarana. Ilay olona andeha hitsena azy ry havana dia izay olona madio fo, izay olona tsy voapetipety ny ratsy, izay olona tsy manandratra ny fanahiny amin'ny lainga,
ny amianina ametaka ary zany ry havana ny zavatra katsahan'Andriamanitra. Zay ry havana ny toe-po tadiavan'Andriamanitra ilay olona itsehana azy. Ka noho izany ry havana andaontsika ry havana tena hitandrina amin'ny fiainantsika, tsika izay efa mahalala an'Andriamanitra ry havana. Amin'izao fotoana izao ry havana dia efa maro ny mpanambara hoe ho avy Jesosy, ho avy ny misy ny famonjena, misy ny izao, betsaka ny mahay miteny ny tenin'Andriamanitra nefa ry havana tena milaza fahamarinana sy mitaona olona andeha amin'ny fahamarinana sy hanamaso tena vitsy ry havana, tena mampalahelo. Betsaka ny hoe manolo tena izy rehefa tonga ny andro lahady fa rehefa tonga ny andro latsinainy dia ndao indray andeha any amin'ny fiainana izao tontolo izao. Mampalahelo ry havana. Tsy fantatsika ny ora sy ny lera fa efa teneniny ten'Andriamanitra ho avy izy. Itsika efa mahafantatra, itsika efa nanolo tena, itsika efa nametraka ny fiainantsika aminy. Andaontsika ry havana hitandrina, andaontsika hiomana, andaontsika hitombo finoana foana, hitombo fahamasinana foana, hitsenahantsika n'izany mpanjaka ny voninahitra izany ry havana. Ilay mpanjaka ny voninahitra ho avy ry havana, efa namonjy antsika foana izy ary mbola hamonjy antsika mandrakizay, handray antsika ho any fiainana mandrakizay ny hatongavana eto ry havana. Ahoana fomba hitantsika an'izany fiainana mandrakizay? Ny fahadiovantsika sy fitandremantsika ny didiny. Za matoky ry havana, matotsika miaritra torimaso eto amin'izao fotoana izao. Fatokisantsika an'Andriamanitra, manantena zavatra tsika amin'ilay Andriamanitra, ary izy rehefa miantso azy tsika na fotoaninona Andriamanitra dia tsisy an'izany hoe tsisy crédit dia tsy hoeny ny antsonao, na hoe tsisy internet dia tsy hoeny, fa Andriamanitra miconnecta foana ry havana 24/24, na fotoaninona na olana inona hoenitsika eo aminy dia mamaly antsika foana izy. Ary raha mbola misy ry havana hoe zavatra nangatahana tamin'Andriamanitra ka mbola tsy mivaly, tsy hoe tsy hamaly anao Andriamanitra fa mbola mandinika ny toe-ponao aloha izy, manamboatra mbola mandratsana izy aloha hoe ho zakanao ve ilay valim-bavaka sa. Fa aza miteny hoe ry havana hoe tsy nivaliana ilay tena nitadiavinao iny dia tsy niharanao mihitsy izy, tsy nisy zavatra nataony tena misy ry havana. Misy tanteraka mihitsy nataontsika hoe io tombon'andro mbola havelomantsika, ahafahantsika mijery an'izao telefôna izao ary ahafahantsika mbola tonga eto ary ahafahantsika mbola miaina, mihinana, mijery ny masontsika, mihaino ny sofintsika, mihetsika ny tanantsika any ry havana. Tena mampalahelo ny fiainana izao. Misy fiainan'ny olona tena mampalahelo any ry havana. Tena hoe ao anatin'ny fahoriana tanteraka, tena voamala izy nahita Facebook teny mianaka, manam-pahaizana angamba izany ataontsika hoe rasazy, teny mianaka ndray mahita ao anatin'ny trano ndray mpimaso. Mampalahelo anie izany ry havana. Fa tsika tsy handalo amin'ny ankohonantsika ny izany. Zava-dratsy rehetra miseho indrindra ny firenentsika dia tena hoe zava-dratsy foana ny hitantsika, fa mila tsy te hijery Facebook intsony. Ao ny accident, von'olona, zaza tsy manatsiny dia hoe nasorona masina, nasorona mata be. Imaziny eo anie izany ry havana, mafy anie izany, mafy. Nataontsika ny didina sy anestezia mbola marary ka endraka ianao avory saina tsara zao, surtout zaza ndray. Fa tena mampalahelo ry havana. Andao ry havana tena hoe saotra an'Andriamanitra tsika, hiomantsika, amboarintsika ny fontsika, jereo ny fampetipetenana mbola misy eo amin'ny fiainanao ry havana. Eny fa na dia ianao irery ary manompo an'Andriamanitra aloha amin'izao fotoana izao, mbola tsy eo va dia manjanaka ao. Fa ianao ry havana
araka ny ten'Andriamanitra ianao fitahinao amin'ny manodidina, fitahinao amin'ny ankohonanao ianao io, fitahinao amin'ny fiainany na amin'ny asanao na amin'ny namanao na amin'ny fianakavianao, fitahina ianao ry havana, avy aminao ny tahinan'ireo fianakavianao ireo. Za matoky ry havana tena hoe sorana an'Andriamanitra, tena hoe voaro amin'ny ratsy rehetrarehetra mihitsy noho ny amintsika ny fianakavianantsika tsirairay avy natoka ny namantsika ary. Za matoky ry havana tena hoe tsy mba hoe tena hoe tsy mahita an'izany loza zany any varavarantsika ny anaran'i Jesosy. Fandao ry havantsika tena hoe anamaso tena hiazakazantsika anao asan'Andriamanitra. Io ihany koa ry havana hitehirizantsika amin'ny fontsika tsy ho voapetipetina fanaovana asan'Andriamanitra. Andao ry havana tena amboarina fanompotsika, tompotsika amin'ny fontsika rehetrarehetra izy amboarina sorona eo amin'ny fiainantsika izay mbola fampetipetenana. Zany mandraisantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra. Toe-po ohatran'izany, toe-po tena hoe tian'Andriamanitra, tena hoe nanala ny ratsy rehetrarehetra izany ny toe-po tian'Andriamanitra hitsenana azy rehefa tonga izy amin'ny raholanitra, ilay mpanjaka ny voninahitra. Tena hoe tsara Jehovah ry havana, sambatritsika maheno an'izany teny fahamarinana eto izany. Sambatritsika tsy le toriana amin'izao fotsiny hoe mirakla sy ny hoe izy vola be hiditra aminao, alleluia, na hoe hotahina anao ohatran'izao. Fa sambatritsika mbola anarin'Andriamanitra maheno an'izany fananaran'izany, andao amboarina ny toe-potsika, andao hitandritena amin'ny zavatra tsy rehetritsika, andao androso amin'ny asan'Andriamanitra hazakazaka. Fa zany hitehirizantsika ny finoantsika, zany hitehirizantsika hitandremantsika ny ratsy rehetrarehetra zany amin'ny alalan'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Dia misaotra an'i Jesosy tsika amin'izany ten'Andriamanitra forofo izany. Mino ry havana fa misy nangalantsika fampaherezana kely dia voninahitra ny atolotsika n'Andriamanitra reny ihany fiadanana antsika tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia. Sorantsika Ranabaviama tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentin'izay androany. Dia matoky sy mino fa nampahery-antsika izany, nandraisantsika afatra ihany koa, dia nandraisantsika lesona ihany koa. Dia mankasitraka Ranabaviama dia mitomboa amin'ny fahasoavana, mitombositra. Andriamanitra manankiray pahasoavana ny ampitombo anao hatrany dia hamaly fitiavana koa tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto tamin'ity androany ity. Dia faly koa ho amelabelatra izany ten'Andriamanitra izany izay nentinao izany. Dia tahian Jesosy sika tsirairay avy. Salamo 420, fiomanana andray ny mpanjaka ny voninahitra. Alleluia. Andray an'iza ilay mpanjaka ny voninahitra. Hoy izy ilay Salamo 420 andininy fahavalo. Iza mpanjaka ny voninahitra izao? Io salamo ihany fa ny anazy vakiana hatramin'ny andininy fafito ngambany izy teo, fa ny antsika ny ao vakiako hatramin'ny andininy fahavalo. Izay miteny manao iza zao mpanjaka ny voninahitra izao, ilay voalaza ny amin'ny soramanitra zany, dia Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Alleluia. Iomana zany, mila iomanana ny fandraisana ny mpanjaka ny voninahitra ry havana malala. Ary tena asa ray manokana mihitsy zany fiomanana handray ny mpanjaka ny voninahitra zany. Misy fotoana izay tamin'ny asako taloha dia mandeha manao foara, misy andreny foara reny foara ny Tatsaha any Ambatondrazaka izy ataona misy foara zay. Dia za manao mitondra ny entana ranitra any dia manao an'ilay foara. Dia za koa no tompona andraikitra eo amin'ilay standnay rehefa ohatr'izany. Dia rehefa hisokatra ny foara dia tonga any ny filoham-pirenena taloha, tonga any ny filoham-pirenena miaraka amin'ny minisitra ohatr'izany.
mitety an'ireo stand rehetrarehetra reo fa rehefa andray an'izany hoe olona ambony zany ianao hafa mihitsy ny fiomananao hafa mihitsy ny fanomananao ary io stand io stand mbola tsy nitsahan'olona mbola tsy nidiran'olona mi mbola le madio be iny de amboarina tsara taona ny hôtesy ninona miandry amin'ny firy zareo ny tonga mbola tsy tonga ondry amin'ny firy ihany mbola tsy tonga eny andre tonga amin'ny hélicoptère tonga eo amin'ny kianja be de mitsangana am'izay ianao ajanona ny telefona varona tsara ny akanjo fafafafana farapara ny standy atao présentena tsara atao présentena tsara ny entana rehetrarehetra de moa tam'izany mbarotra moto mbarotra gropy ohatr'izany de tonga de ohatrany ao anao moa zany fiomanana hoe andray olo manakazy misy fiomanana fa ny mahavariana misy olona be deabe eto amin'ity tany ity kristianina mieritreritra ny andray ny mpanjaka ny voninahitra fa tsy miomana nefa mpanjaka ny voninahitra io tsy filoham-pirenena io tsy filohan'ny filoham-pirenena io fa tena hoe Jehova mahery tsy to Jehova mpiady mahery Jehova Andriamanitra ny tany sy ny lanitra fa isika eto miomana halleloia asa ray manokana angezako mihitsy zany hoe miomana fotsiny hafa ny mijoro miezaka mijoro de mbola tantara hafa koa ny miomana sady mijoro ianao no miambina ianao no mibanjina ianao miomana raha misy baolina tonga avy any de miomana andray an'iny ianao de efa vonona daholo ny fihetsika rehetra ataonao sy ny hetsika ataonao misaoty ianao de mitsangana miomana andray raha tonga tamiko aminao baolina midonany amin'ny lohanao fotsiny fa tsy voarainao fa Andriamanitra nefa tsy baolina fa Andriamanitra Jehova tsy mandry Jehova mahery tsy to halleloia ahoana ny mety fiomananao hiandry an'i Jehova ahoana ny mety fiomananao andray mpanjaka ny voninahitra ole tena Andriamanitra hoe any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy Jehova zany raha toga hoe tsy hafahafa izy anazy io halleloia Jehova tsy mihera rehefa ho tonga eto amin'ity tany ity Jehova tsy mihera amin'ny Satana zany io avy ete io avy fa homakomany ahoany tonga fotsiny izy anazy io any Jehova ny tany rehetra sy izay zao rehetra zao sy ny mponina eo aminy Jehova zany ohatrany hoe reny le tompotrano reny fa tonga ohatranontsika da ohatranontsika fa misy olona mety apetrakitsika de tonga avy antsika tontsika de miditra tompony tranontsika tsy hoe mihera amin'le olona ao tsika hoe afaka mba miditra hoe zany hoe tsy mahazo miditra ianao any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy mimponina eo aminy idirany idinany jereny daholo tsy hoe miditra amin'ny fiainan'ny hafa izy fa tena anazy io halleloia Jehova rehefa ho avy zany idiriny hatrany amin'ny lakozia atsika idiriny hatrany amin'ny fiainatsika rehetra idirany ary ny voninahitra Jehova rehefa tonga eto amin'ity tany ity rehefa ho avy Jehova tena isitrika ny olona fa mbola hitan'ny Jehova ihany Jehova rehefa ho avy zany mizara roa misy olona matahotra te hitsoaka misy olona matahotra te hikoaka halleluia misy olona mangovotry ny fanajana fa misy olona angovotry ny tahotra hoe tahotra tena hoe rehefa tonga dada na tonga koa neny ka neny koa mety afaka masika noho i dada ary
dia zay zaza nanao tsy nety tao an-trano manino miafina misitrika zay zaza nanao ny tsara indray maika hitsenan dada ampiseho an'ilay zavatra tsara nataony fa tsy zany misy namako zay misy titra be natao zay tao atokantrano dia hita le anabavany alazako amin'ny dada sy neny azalaza zany akefa atao andro mety amin'le ditra be nataony ka izy hoe fa misy ditra kely ataony ihany hatramin'izay misy ditra kely efa ataony fa zany miafina amin'ny ray aman-dreny tsy fantatry ray aman-dreniny tadidiko mihitsy le ditra natao hitanao ny frigo dia didina milamina le plastika le amin'ny mampidazika misy andremby mantsy dia sitoma le andremby angalana le andremby dia anaovana kilalao any ivelany zay zany mba ditra kely nataony fa le ditra be nataony hafa mihitsy any tena ditra be any tita le anavavy nanao le ditra be alazako amin'ny dada sy neny tonga tokoa le dada sy neny ka ny ditra kely nataony misy fotoana izy maka le andremby ao le frigo misy fotoana izy mangalatra mihinana yaourt tsy anazy rey zany le ditra kely tonga am'izay le dada sy neny vao tonga le dada sy neny izy efa niambina le anabaviny aza miteniteny fo nyteny fotsy le anabaviny dada sy neny ianona moa atsy le zokiny zany io moa nanao an'izao tonga dia niazakazaka le rahalahy le nangalatra le andremby mety nangalatra le yaourt tonga dia teneniny daholo le ditra kely mba hoe voasariny iny zany le any le dada sy neny ary gaga ve nisy an'izany daholo dada sy neny io moa nanao le nangalatra le yaourt ve dia nangalatra le andremby fa tsy am'izay mba takona le ditra be nataony isika reto misy ditra kely dia misy ditra be ny olombelona fa eo amin'Andriamanitra nefa ireny mitovy daholo inona ny fiomanana tokony ataonao voalohany efa andalana dada efa andalana le Jehova mpiady mahery dia mbola tsy tonga izy avoay daholo le andremby sy le yaourt nohanina sy ny zavatra rehetra misy tanjona matsy amin'ny fiakarany amin'ny fotoana iavian'Andriamanitra io mitanjona tsy hoe andohalika hivavaka intsony tsy hoe tonga Jesosy eny amin'ny raho an-lanitra dia andeha kohaka andohalika tsika hivona tsy izay intsony fa eo hoy ten'Andriamanitra ny amin'ny andiny fahatelo iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehova ary iza nitoetra amin'ny fitoerany masina io zany tsy fandoliana fibebahana intsony tsy ohatriny zany anao mamoaka le andremby sy le yaourt nohaninao sy le vola kely nangalarinao sy le mangala tety kely isan'andro fa io efa fotoana fiakarana indray amin'ny fotoana tonga Jehova tonga ny andron'i Jehova dia miakatra ny sasany endry amin'izy le ten'Andriamanitra ato iza niakatra ny tendrombohitra Jehova ary iza no hitoetra eo fitoerany masina raha vakitsika ny salamo 5:12 io vakitsika ny salamo 5:12 salamo 5:12 nitoetry ny olona izay monina soramandry zao nitoetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra ka ty zany misy mila alaitsika tahaka modely rehefa manjaitra anabavy nambiana dia misy an'ireo patron manjaitra an'le patron le amin'le ambala le taratasy fotsiny hoe sora didina dia ino ny patron zany misy patron ty raha anjaitra tsika dia mila vakitsika zany ny salamo 5:12 nitoetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra mbola Davidy ihany nanao an'izy ity amin'ny anaran'i Jesosy Jehova iza no hitoetra eo amin'ny taberna kelinao iza monina ao tendrombohitra masina izy ary niakatra amin'izany
izy le telombohitra masa le telombohitra zina le ao an-danitra ao tsy ny olona rehetra fa tena anontany mihitsy izy reo olona reo de tsy izy akory fa izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy sady misaitsaina ny marina ny fondy sa mbola misaitsaina tsy marina ny fontsika andao bebahana teny zao efa akaiky ny androny Jehova ny reto aby izy dao vakiko donga izy izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy sady misaitsaina ny marina ny fondy adiny batelo tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao zay hafa baraka ny namany tsy manaja ny ratsy fanahy ny devoly zany ny devoly sy ny firongony rehetrarehetra zay momba ny devoly tsy le devoly hitany hoe misy tandroka sy misy rabo ihany hoe fa zay momba anazy rehetrarehetra de tsy mila ajainao zany hoe tsy mila rahanao tsy mila ataonao zay mikasika ny devoly rehetrarehetra de mila mijery an'izay tsika inona avy ny an'Andriamanitra de inona avy ny an'ny devoly zay ratsy rehetra ny devoly zay tsara rehetra n'Andriamanitra mino fa hainao manavaka ny tsara sy ny ratsy mino fa tsy hainao tsony ny ampianany hoe ty ratsy de ty tsara fa samy efa malala tsika inona ny tsara de inona ny ratsy tsy manaja ny ratsy fanahy fa mevoninahitra ny matahotra ny Jehova tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maningotra ny tenany azy ny apôstôly rehetrarehetra naningotra ny tenany daholo mahafinaritra rehetra nataontsika tamin'ny sabata misy an'le hoe somasy sabatsika naverimberinimbedady misy niriny le hoe eto ny andry anao le hoe tsisy analana aminao eto aleloia io tsy hoe eto amin'ny akiradio za zany de manao voady fa tsy ala eto amin'ity maakiradio ty mihitsy rehefa manao ny tsy mety ty akiradio ty de melay de rehefa taloha rehefa teandrivon'ny fiangonana de nanao voady zao re voady nasain'ny mpanompoan'Andriamanitra natao hoe izay de tsy ala amin'ity fiangonana ty mihitsy na oviana de za tsy nety nanao an'le voady fa nampiko kely teo amin'ny mpanompoan'Andriamanitra tsy ala eto mihitsy raha mbola eto itondran'Andriamanitra tsy ala eto mihitsy raha mbola manao sitrapon'Andriamanitra nefa ahoana moa ravana ny teninao hoe tsy ala eto mandrakizay raha ohatra hoe mivadika lasa manao zavatra tsy mety raha manao voady ianao hoe tsy ala amin'ny zavatra anankiray de Jehova anaovana voady hoe za Jehova tsy ala aminao anara-tianao foana aleloia Jehova tsy mijano anaty rindrina efatra zany na mijano eto amin'ny telefônina atsika eto fa oapotsika Jehova aleloia zay hoe tsy mivadika amin'ny fianianana de maningotra ny tenany azy mahatapa-do mihitsy ny mpianatra fa tsy niara tena eo ambony hazo fijaliana ny sasany efa trobarana ny lefona iny mbola tsy miala misy an'le lehilahy anankiray le anaty publication ako any hoaveriko zarena indray rehefa hita misy an'le lehilahy le hoe Polycarpe efa hainareo hoe Polycarpe le avao Smirna avao amin'ny fiangonana Smirna izy 9 taona tao aorian'ny Jesosy izy no teraka samo no sadidiko fa ny velona nasena niala tamin'i Jesosy zany lehilahy zany de nafara fo be mihitsy ny tao amin'ny fiangonana Smirna izy tamin'izany de tonga ny fanenjehana de nenjehana ny kristianina tamin'izany zay mitana ny fampianaran'i Jesosy tena tonga de nenjehana ary tena miatra manena mihitsy de rehefa tonga teo aminy amin'izay ny miaralila ka izy lehilahy efa antitra Polycarpe mba tapeo any anaty internet fa hitanareo zany hoe olizany Polycarpe zany POLY carpe ohatrany hoe carpe trondro reny Polycarpe fa mahakasika be ny
ny tantara zany lehilahy zany jerevo amin'ny internet fa hitanareo zany tantara zany fa zany lehilahy zany riavana jereny miaramila zany izy efa antitra izy toy izy miara hoe io ve de vonoana toy izy miara hoe zao fotsiny trikaka zavatra reny angatahanay aminao mitenena ratsy an' Jesosy fotsiny ianao miteneny ratsy fotsiny izy de lasa zay mandeka tsy vonoana ianao teo izy le lehilahy maninona mitenena ratsy fotsiny ianao izy anazy indray mandeha de tsy fidonina izy tamin'izany famonoana kitsany tena mahatsiravina nao ny dorana velona ao ny tapahan-doha ao ny zaraina roa to de sasahana anakiroa io olo io atsongoloka de sasahana mitsofa be anako tena mahatsiravina tamin'izany fa zao izy le rahalahy ahoana izy nitenenako ratsy anazy 7-valopolo taona zao izy izy ny ainako mbola tsy nanisy ratsy azy na ndre mandeha ary ka ahoana nitenenako ratsy anazy tenena ratso a de antako tsy teny ratso izy izy de vonoana zany eno izy izy vonoa ary tsy ny hoan'ny lioana dana le vonolioanao izy izy de farany to izy ny olona le miarabily tsy meny an'ny liona fa dorana ivelona ianao androany de izy izy Polikarpa afiloary lo misakafo de anaovany sakafo aloha le miaramila ambona azy sakafoana aloha satria ny tena androany de tena raha noana ny fahavalona de meo sakafo izy raha mangety de meo rano fa tena me Polikarpa sakafo aloha le miaramila ambona azy le miaramila koa de tsy mba nanana fo fa de hoe hoanina ny sakafo de vonoina le olona avy eo am'izay izy a neka hostomina am'izay hotaritina mitady eo am'le hofatorana eo am'le hazo mitsatoka efa misy kitay be dehibe eo a de izy izy mantsy an'ny olona aza tazoma ao izy izy fa haiko ny miakatra eo za ihany niakatra eo lasa izy niakatra teo ambonin'le kitay fatory am'izay ao izy izy de fatorana de inona am'izay ny nataony nampiretina ny afo mbola afo tao aminy nampiretana ny afo ny nadorana azy nanomboka nira fiderana am'izay izy sambatra jesoramia manomboka mirehatra ny afo izy tsy mikikika na variana be zany tantara zany a tsara nareo mba mijery an'ireny tantara reny fa zavatra tena nisy reny ary mampitombo finoana be mira be misy Polikarpa mira fiderana izy de zavatra tena nahavariana izy tsy mijaly tena midedadedaka ny afo fizy tsy mijaly fizy mira fiderana be de nefa rany tezitra le miara hoe de nahafaty anazy nitrobarina sabatra teo amin'ny fony zay izy vao maty fa tsy le afo nahafaty azy de maty izy de nidorana may teo izy de zavatra tena mba niremarken'ny olona tena remarken'ny olona de zao misy fofona manitra be tanao zany rehefa raha tsika zao dorana raha olona ny dorana de lasa fofona hena ohatry hoe fofokena reny fa fofona manitra be mamerovero be mihitsy ny teo amin'le toerana zay nandorana anazy de tanteraka lay faminaniana tany amin'ny bokany psika ny Smirna de zavatra manitra ka izy de avy ao amin'ny fiangonana Smirna ary rehefa nidorana izy tena manitra zany tantara zany a tantaraiko anareo satria zao tsy ny apôstôly any hoe tena maty hatramin'ny tapadoha mihitsy tsy niala tamin'i Jesosy fa ny olona nanaraka taty ariana koa de nanay fampianarana de niteny nanao hoe tsy mivadika amin'ny fianianany na de maningotra ny tenany azy zany isika za miteny anareo betsaka ny zavatra lalaovantsika amin'ity fanomponan'Andriamanitra ty betsaka ny zavatra lalaovantsika ary betsaka ny fanenjehana atao tamin'ny herinandro iny a nahita olona karazany roa teto amin'ny mpiaraka amintsika eto amin'ny fandarana kiradio eto tamin'ny andramoka izao eto olona anakiroa tena napietsika ny foko mihitsy nahazo an'izao vehivavy anakiray a eto amintsika eto hita ny dadany am'izay izy nanao fandarana eto so teneniko anareo anara fa miaraka amintsika eto izy zao ary mampahery azy ahako de hita ny dadany am'izay izy nanao fandarana amin'ny toriteny sy ny sisa eto tonga de nitenen'ny dadany koa misy manakivy zanak'areo tena lasany amin'ny sekta za zany amin'iny hoe mpitarika sekta de mampionona vadina filohana sekta lasany amin'ny sekta ny zanak'areo fa inony ty zavatra nahazo ny pastera zareo mihitsy no ny antso ny dadany raha tsy diso zay le tantara
hoe de nitenena ntsony dadiny andray zao a raha mbola teo zanako ianao de mialahy aza makeo ntsony fa raha mbola makeo anao de efa fafany amin'ny tribonaly ny anaranao tsy zanako ntsony ianao ry havana mba mafy loatra ihany zany nefa tsika tonga eto de miteny ratsy na manompo sampy fa mivavaka mba henonareo ihany le zavatra toriana eto loa re olona mba henosy ady adilo ny zavatra toriana mataona eto amin'ity fandaran'ity ao nafa tsisy miteny ratsy ngeto na mitarika anareo andeha anao anompo devoly fa hanompo an'Andriamanitra de anao sitrapon'Andriamanitra manino no esorina tsy zanakareo tsy anatin'ny isan'ny zanakareo zanakareo reo mba eto tsy zaranareo ve ry havana eto no ny zanakareo sy ny vadinareo manompo an'Andriamanitra tsy menatra hitapabe maso eto sa tianareo sanatriany amin'ny toerana fijangajangana ny ahitanareo mivady aman-janakareo za zany mba manafatra anareo mihitsy eto mba tsy revo inona le ataontsika eto inona le ataontsika eto manompo an'Andriamanitra za mampahiry anao rana bavy aza mivadika amin'Andriamanitra aza mivadika amin'ny fanianana de maningotra ny anao azy oka Andriamanitra ho ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra zay mbola ambony ny ray aman-drenitsika mbola ambony noho ny vaditsika misy anankiray koa eto tena leo ny vady aman-janany no mahita azy eto foana tsy mora nge zany ry havana tsy mora nge zany avana ao atokantranonao misy fanenjehana mahazo anao zany za mbola mampahiry anareo aza dininareo fa miandry an'ilay mpanjaka ny voninahitra tsika Salamo 5:20 miteny mazava mihitsy fa manome voninahitra ny matahotra an' Jehovah tsy mivadika amin'ny fianianana na de maningotra ny tenany aza mivadika mijoroa hatramin'ny farany misy ranabavy zay nanambady niova fo ny vadiny lasa ohatra tsika zao zany lasa mivavaka amin'ny andro sabata de tsy mihinana zava-padia tezitra be amin'izay le vadiny inona zaho ary neny zao efa tsy mihinana kisotsony ay hitantsika eo zany nanomboka teo kisoa foana amin'izay le ataon'le raha matoloaka isan'andro io misy na inana na tsy hinanao sisy le rana vary maina mba amam-bolana vary maina fotsiny amin'izao nany ataon'le vadiny rehefa tsy kisoa de crevette re zavatra tsy fihinana na vita namaky baiboly mihitsy le vehivavy inona amin'ny zavatra tsy fihinana le vity koa firy reto avy mivaky kely tsy mandeha aza mifihinana biby tsy misy kirany voabe reny de daviny eny an-tsena biby maloto inona ny enramatoa biby maloto inona ny biby maloto ao atao inona fotsiny ampahorinan'le raharaha fotsiny te hivadibadika amin'any ry havana eto nge de tena miteny ny ten'Andriamanitra any amin'le Salamo 4:20 ny tenentsika teo olona ten'Andriamanitra izy niakatra ny tenimbôry Jehovah iza no hitoetra amin'ny fitoeran-masina izay madio-tanina sy mahitsy fo izay tsy manandratra fanahano amin'ilay ka mianina mitaka andray fitahina izy avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena Isaia Isaia 26 Isaia 26:2 vakitsika Isaia 26:1 andiny voalohany vakitsika Isaia 4:20 andiny voalohany amin'izany andro zany de ho iraina eo an-tanin'ny Joda zao firan'izao manana tanàna mafy sika famonjena no tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana voay ny vavahady mahidiran'ny firenena marina izay mitana ny fahamarina ny saina tsy miovaova de arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy inona hony izay mitana ny fahamarinana fa betsaka ny tsy mitana ny fahamarinana betsaka ny olona tsy hitana ny fahamarinana rehefa tonga ny tokoa aza zao miteny anareo de mahafinaritra aloha araka teny mampiolo eo taty arina nitsolo foana re ianao ry havana raha voentsika ianao amin'izao fandehananao ny fahamarinana zao de mijoro foana de mitambavaka fotsiny manenjika anao fa teneniko anao tsy indre mandeha zay nahita an'izany hoe reto misy olona de le raha mivavaka de ataon'le raha matoa biby maloto foana tena hoe tena ampahoriny mihitsy le vadiny amin'le mandeha mivavaka
fa teneniko anao fa tatyarina lasa voatarika ny vavaka koa le raha mato satria leranga miova zay kongely izy nareo miova tsy hoe mejehan'ny olona reo de vomenareo loza be koa tezany zany venareo mbavavaka fa atao vitan'ny olona fa manana fanan'andriamanitra ina atao le raha matomano toetra tsy zaka ohatrany izy milaminy fotsiny mandefitra tsy miady tsony tsy manino misy anankiray koa mpivady ohatr'izay ihany koa le vehivavy ndray tonga voalohany fesony le rangany izy tena ty ataonareo asa mivady-ponona de netomboany ozy nareo le vehivavy tsy mahaiky misy mandeha vavaka mana de netomboany ka le rahalahy mpitondra taxi de ina ozy nareo netomboan'le izy le rahalahy rehefa mirava de tonga mipartina ny fiangonana maka an'le vady aman-janany fizy tsy vavaka tsabongo jeriny paropin'andriamanitra reto zany ny tena mitarika fa le izy eo parkina izy de maka le vadiny rehefa sabata de manomboka maheno hira maheno faraparan'ny toritely de fa raha manomboka mivoaka anaty tomobila de mivavady ny fiangonana sady milonjolonjy ihany miandry aiza ihany ary fa maheno any hira efa manomboka mihirahira farany ka misy an'le mpanao accueil reny mantsy amin'ny fiangonana ananada tonga de nafinaritra be koa nefa ohatr'izany zany hoe mahatsara be an'ilay tsika eto tsara mpandraisina be olo reo misaotra nareo rehetrarehetra ranabavy linaka ranabavy ainaka ranabavy marizo izy aby nareo le mpiaraban'le olona voatonga reny Marie Charline tonga sora va zava-dehibe reny raiso tsara ny olona fa mifandraisantsika ny olona ngeny tonga ny olona manomboka me tonga indray izy raha misy satria raisinareo tsara de maheno ihany izy de ina zavatra traka tonga mana de mijorojoro eny vavady midira ty za ve de hiditra mpamaka ny vadika izy am'ra mivatina viritsy reny androsoany nefa raha tapabavaka atao rela lasa na atao batisa lasa diako reny daholo fa couple daholo mandeha mivavaka mahafinaritra zany mahafinaritra aza manaiky kozokozonony ianareo fa ny vavady io de hosokafana hoaniny zay mitana ny fahamarina isa fahenina amby roapolo andiny faharoa voa vavady mba hidirany firenena marina zay mitana ny fahamarinany marina ny tenin'ny ranabavy ny aina maheno soa ny anatao mba tsy tamenka zany olona tantareny ainareo zany fa zao ry havana mila miomana tsika ary raha tozay kely fotsiny amaraparana ko azy le any amin'ny salamy fadimy amby folo teo mitoetry ny olona zay mahazo monina ao amin'Andriamanitra mbola misy toetra kely hafa tsy manaja ny ratsy fanahy manome voninahitra ny matahotra an' Jehova zany hoe tsy manaja ny ratsy fanahy zany hoe sy ny devoly sy ny momba azy rehetra tsy ajainao fa zay matahotra an' Jehova kosa de hoenao voninahitra aza miteniteny foana an'ireny olona mivavaka ireny zareo misy pastera namanay zay efa pastera moa izy zao fa taloha izy jilamboto de misy an'ireny le olona mitoriteny reny de vehivavy zany le mitoriteny eo an-dalana eo ravana malala de izy jereny de ahola koa ravana malala avy Jesosy tsy zany hoe izy aloha le analandria ravana malala mibebaina hoavy Jesosy izy mitena andriamanitsika minona ty de farany aneniny eo foana le vehivavy de niala am'izay izy farany de ny olona mitangorona de lasa izy makalaza ratsy amin'ny olona fa inanana fa misy inona ozy ny olona de sao teneny de didiko mihitsy zay teny zay misy vehivavy ifadiony izy hoe zany hoe zany ny teneny vehivavy hoe ohatrany hoe vehivavy miantso vady indray zany inao ny teneny eo fadiony izy fa teneniko anao vao niala teo amin'le fitoriteny teo le rahalahy tonga de nisy tomobila tapaka frein avy any vadibadika nanitsy tany aminy izy tafiala ny olona tao anatin'ny tomobila maty tonga avy izy tena teo izy tonga de vao niala teo de miverina ny sainy hoe ino ty niteniteneniko tamin'le olona tonga de miverina tao an-tsainy le olona tsy nanome voninahitra ny matahotra an' Jehova izy ary zay ny mba teneko atsika ianareo mpijery izay mbola tsy eto raha misy zavatra nareo fa miheno toriteny mba haino ihany aloha toritenyle
le olona ary aza manezika olona mivavaka fa sahirana alleloia ho ten'andriamanitra hoe tsy manaja ny ratsy fana fa manome voninahitra matahotra an'izao tsy mivadika amin'ny fianianana dia manivitra ny tenany azy sady tsy mampiana ny volany mampiana vola zany manjana bola sao dia mbola misy olona manjana bola eto ny fanjana-bola dia zavatra tena tsy akasitrahan'andriamanitra le manjana bola zany hoe ameko 500,000 ianao androany anaty fahasahiranana ianao amin'io hoe olona sahirana zany tonga avy any dia efa fahasahiranana ny didiavany natongavany dia ampindramin'ny vola izy fa za rehefa nateneko anareo fa tamin'ny za mbola zay tao olona hoe velona ny fambajana bola zany fa mibabiozina indrindra reny olona hoe manjana bola dia le mozy atao hoe ohatra misy antoka be dia be masy ny olona manao zavatra ohatr'izany dia apetraka le olona any le antoka dia amin'ny fotoana merenana le vola tsy hita izy le tompom-bola zany izy le tompony vola zany tsy hita dia teneny fotsiny avy hoe tsy tombona nareo dia efa lasa ny trano le lasa nampanjana bola tamin'izay tao anaty trosa ny tranonay mivady kely nazahoana vola 50 millions FMG tamin'izany efa trano à étage tranonay sy mampionina tamin'izay mivady nanana tranona korokely zay dia indram-bola mpanjana bola dia mividy fotsiny le mpanjana bola ito atao antoka tiana ohatra ny tianay dia osina mba vola azo amin'io tena 30 millions aizako kosa any vola tsy averinareo averina fahaizako 40 ozy izy ny sahanay moa aza atao an'izany to ataovy 100 50 ny sahanay amin'izy menay 50 millions nareo dia hitretinareo 50 millions dia afaka telo volana averina 100 millions tamin'izany zay nefa amin'io voanazo an'le 50 millions dia nanomezana vitrosan'ny olona dia lany na kiraro ray raha tsy ny vidiana asa mpanjana bola afaka telo volana inona ny 100 millions afaka telo volana moa ry mampiona sa afaka ray volana le naverina 100 millions tsy tadidiko tsony moa tadidiny fotsiny hoe enjana be tamin'izany dia tonga amin'izay ny fotoana aiza na manome 100 millions nareo izy na lasa ny trano fa nytomany mampiona le izy tsy hitako voazo le 50 millions nge rehefa vola kely nge zany revana le 50 millions azy to dia nanomezana trosan'olona afaka fotoana afaka 2 mois averina 100 millions dia ina moa tsy dia enjy sy mampiona nitondra ny titre sy ny kadasitra sy ny rehetrarehetra dia tia tompoko ary le trano fa dia tomany mampiona nahitan'le trano lasa misy sarina mivady mihitsy moa any nanome an'le tondra an'le titre teo amin'olona tamin'izany fa zao tsy mampanakary eny le raha misy olona eto mpampanjana bola dia za miteny anareo atsaharo zany za mbola tsy nahita olona nanankarena fampijanaham-bola mety nanankarena izy fa tena mibabiozina tena ny aza zay tena teny ka tena andriamanitra misy dia miteny mario io raha manana havana mpampanjana bola nareo salamy 5:15 samby tsy mampiana ny volany mampiana vola zany manjana bola na mandray kolokolena meloka ny marina loza be koa zany hoe marina io zany fa ianao mandray kolokolo dia lazainao fa diso loza tsy makany an-danitra izay mitandrina zany dia tsy mangozozo mandrakizay raha mitandrina an'ireny zany tsy manao an'ireny dia tsy angozozo mandrakizay alleluia hotahiny jesosy any tsika rehetrarehetra raha matoko fa voarenao ny apatra tamin'ity androany ty mantany le ten'andriamanitra ry amin'ilay salama 420 hoe andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'andriamanitra ny famonjena zay maninona zay madio tanana sy mahitsy fo zay tsy manandratra ny fanahano amin'ny laingana mianina fitaka raha tsy diso totsiny le trano iny tohatry ny lafo trano anankiray tany trano hafa le ray
samoana moro mampino ny moa le trano sa le ray iny le nangalana le vola fa le trano anankiray no nalainy sady tsara tso moa tamin'izay fa ryhavana fa tamin'ireny fotoan'ireny tojo tamin'ireny sary nalevana tamin'ny hoe ta anatin'ny reny zany zao a izay le tena manao ohatran'izany hoe tena mindram-bola dia any amin'ny mpanjanabola za taloha manjanabola mindrana 100 000 amin'olona 100 000 moa mindrana 100 000 amin'olona mindrana 500 000 aman'olona dia 100 000 isan'andro ny zanany loza maka 500 000 andro any a dia raha pitso izy 600 000 raha afaka pitso izy 700 000 raha afaka anina iny 800 loza dia inona zavatra nitranga tamin'izany misy entana atao an-traminay izay valerana 4 millions 5 tany le 500 000 nalasa le satria 500 000 tsy lasa be dia be dia le zavatra mba tiana namidy 4 millions 5 toy ny olona 2 millions sako eo le volana lena 500 000 lasa 2 millions lozy zany mafy ilay zany riavana ohatry hoe adaladala nareo metimety hoe adala nareo mindra 500 000 fa mbola tsisy nareo zany hoe tsisy nininona tsisy ininona fa loza zany loza zany fa dia tena any farina taranaka faramandihy zany trosatrosa zany manjanabola tsy azotsika tao zany le olona raha tonge ny tena andriamanitra tena miteny mihitsy tsy ny mitrosa ny ratsy tena androany tena aza mitrosa raha tsy manandravana azy ohatra zao anao zao aza vakely aloha le izy ohatra zany ianao zao ohatra hoe misy volan-drasanao misy volan-drasanao zany ohatra efa sura mihitsy hoe ho azonao ohatra hoe karamanao dia ianao sura mihitsy anao hoe tonga n'le 20 ohatra ny azy anao fa zany efa mbola mananatra an'ireo foana hoe aza mety tramin'le trosa foana raha hoe mety ohatra hoe le 20 nareo tsy misy tsy manana nefa azo antoka fa amin'ny 30 tonga ny karamanareo dia mindrana 100 € nareo 200 € tsy fahotany zany satria nareo manana ny mehezana izy dia avelonareo ny volan'olona tsisy tsy tratra ny fahasahiranana fa ny any mivady fotsiny lasa efa napetraka tena ohatrany hoe tena napetraka tomy hoe tena itroso iny meka nahafaty atsika dia tsy mitrosa tsony tsika namofo ray azy fa tsy akory hoe tsy mahazo mitrosa baiboly miteny hoe aza mindrana raha tsy manana andoavana ka rehefa fatareo manana andoavana ianao fa fandaminana fotsiny indray dia afaka mitrosa ihany ianao fa ho anay manoka trosana sika nahafaty anay dia tsy mitrosa izay fa tsy akory zany namelohanareo tena hoe za efa zao nitrosa tamin'ny sakafo dia tsy inona zany ny zanako raha manana ny andoavana ianao fa ny olona mpanjanabola fatan'izao fa tsy anana io olona io azonareo le mahasamperin'andriamanitra fantatry olona io fa tsy anana akory io olona io andoavana an'izy dia mailaka be izy ampindrana an'io dia le dantoka toa dia tediaviny satria fantany ohatr'izany zay taloha misy fetsy be mpampanjanabola indram-bola zay tamin'izany dia entina ny titra ny trano dia zao ny teny amin'ny olona ampindramin'le vola rehetra fa zao aloha tonga dia makany amin'ny firaisantsika tonga dia manao acte de vente ohatry ny amidinareo aminay ny trano dia menay ny vola dia ahoana raha voaverinay aminareo izy ozany io izy manao acte de vente aminareo ohatry ny amidinay ny trano tara efa fantany fa tsy alohan'io ianao dia tonga dia efa alainy fotsiny tsotrao loza reny fa tsy nazavako izy satria sary-piaro amin'iny Andriamanitra alleloia ka ny anay ngeny natonga ny laza boky androsotra zany efa nazavainay anareo nisy olona hoa nakahitana taminay tamin'izany tamiko za tamin'izany responsable atao amin'ny société nisy anay dia manao varotra roa manao concurrence déloyale tamin'izany ny fahotany zany atao amin'ny fietsana misako misy entana lafo fa za koa manana société hafa ivarotako etan'otriny io fa mora dia zay client ako narehefa fitare fa tena nanombo nisy olona nakentana taminay amina centaine de millions dia tsy hita tsony le olona dia zany tsy maintsy nanomboka an'izay dia teo nanomboka ny problème anay dia trosan'le tomboka tamina 150 millions nge zany tonga efa 1 milliard zany noho n'inona noho ny fitsofohana hiezaka hikofoka hiala amin'le izy
tena ohatrany ao anaty fotaka mandrevo a dia alaina ary amin'ny satroky paoly a atao ary amin'ny satroky petera alaina atao amin'ny anina andoavana ny ary dia zanabola dia tonga asa mpanompon'Andriamanitra ny varany zay a otahin'ny tompony atsika zany tsy akry mpampanjanabola ka ny tena tanjo mpampanjanabola tsy ny amerenanao ny volany fa ny azahoany ny antoka satria ny antoka nge mazava ho azy fa tsisy mihitsy hoe ampindrana vola 50 millions ka voly antoka iny ka ho zavatra ho 50 millions raha kely indrindra iny fa avo eny na avo telo eny azonareo izy dia ny tanjony tsy le volanao iverina vao ny vidiny zavatra eny mora zay nge le izy zay fotsiny le izy anetsinjery moa zay zavatra aika le izy airika zay misy nge le izy antson'Andriamanitra aminay le izy ary raha tsy nisy an'izay zay a raha tsy nisy an'ireo problème reo tsy tonga ohatr' zao hoe mba mpanompon'Andriamanitra ohatr' zao fa isaorana an'Andriamanitra moa ny zavatra rehetra fa zay zany dravana ten'Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe asan-drato ny lohanareo vavahady ary misy andraty anareo ry vavavarana fahakoly mba hidirany mpanjakany voninahitra aleluia Andriamanitra miresaka eto any amin'ny Isaia 40 teo mantsy dia baikony mihitsy le varavarana amin'ny teny izy hoe voay vavahady efa nisy taontsika nitoriana teto fa tsika reto dia tanàna manda tanàna isika tsika zany le tanàna dia manda dia misy ny mpiamby vavahady dia ny anjely mpiambina atsika ary eto Andriamanitra dia miresaka amina izy teo hoy ny tena Andriamanitra asan-drato ny lohanareo ry vavahady ary misy andraty anareo ry varavarana fahagoly mba hidirany mpanjakany voninahitra izy moa reo vavahady sy varavarandreo reo a le isika le tanàna dia ny manda dia ny didin'Andriamanitra dia ny anjeliny Jehova izay miaraka amintsika fanamasina mpanolotsaina atsika ny vavahady sy ny varavarana reo no mibaiko mba hafara tsy misokatra ireo tsy hiditra eo amintsika ny mpanjakany voninahitra dia miresaka amin'ireo Andriamanitra baikony ny vavahadysika sy ny varavarana fahagolantsika izay niambina atsika hatramin'izay satria tsika nanino nanamasy teny nahita amin'ny fahamarinana dia tenenin'Andriamanitra ireo mba hisokatra mba hafahany miditra dia tonga ary mahafinaritra amin'ny fiainantsika ngeravana efa tonga eo amin'ny fiainantsika ngeravana mpanjakany voninahitra Jehova mahery tsy to Jehova mpiady mahery fa mbola ho avy indray ny androny Jehova androany zany za tena amin'hoe mitoera anaty tanàna mandy ianao mitoera anaty Isaia 4:20 le izy teo fa tsy 4:20 akory mitoera anaty tanàna manda isika oka isika hitoetra foana tsy voaka eo didin'Andriamanitra no mifehantsika io hoy Paoly hoe voagetsa manodidina zay fa tsy tery Paoly voagetsany io voadidiny didin'Andriamanitra dia ao anatin'ny didin'Andriamanitra io amin'izay tsy afaka mivoaka makaiza fa misy vavahady sy varavarana eo izay ambena ny fanahy masina tsy afahantsika mivoaka misy fotoantsika rehefa anaty fahamarinana tady anao zavatra ratsy dia jerenao tsara fa misy miambina ny vavahady tsy tafavoaka tsika satria zao efa ao anatiny aleluia ataovy izay tonga anao tafiditra ao nge fa ho hitanao zany hoe renao mihitsy hoe misy zavatra tsitrapona misarika anao fakampanaty azonao fa misy hetsika ataon'Andriamanitra foana nakanany an'io dia tsy tonga any amin'ilay izy anao ary misaotra an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa niaro andray niaro anao ny vavahady sy ny varavarana ny ino izy ny varavarana fahagola sy ny vavahady tsy nahafahanao nandeha nivoaka avy ny fotoana raha mitoetra tsara ny fahamarinana ianao voaina andreo io mba tsy voanao akory fa voaina mba hidirana mpanjaka ny voninahitra dia Jehova tsy to Jehova mpiady mahery tsy mba tianao hoe ravana hoe tonga ao amin'ny fiainanao zany Jehova mpiady mahery zany tonga ao amin'ny fiainanao Jehova mahery tsy to miditra eo amin'ny fiainantsika miditra eo amin'ilay varavarana fahagola sy eo amin'ny vavahady dia tonga tafaray amintsika dia izany akatra ny tendrombohitra masina ireo ny natao amin'ny fahamarinana ireo izay mitazona ny fahamarinana mino fa voarainao ny afatra antsika androany dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra aza miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao aza miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ho any an-danitra tsika ary ho avy Jesosy aleluia
otahiny tompany tsika tsirairay avy a dia maherezatra any an-trano fa amin'io androny Jehovah io ho fifaliana ho an'izay mitana fahamarinana io ary za mitenareo hoe io zavatra efa akaiky io hitanareo tsara zao a manazavazava le te aminareo faraparany amaranako azy fa zay mety mbola tsy narana isy publication nataoko zay hizatra posteko tamin'ny maraina tsy haiko nareo efa malala fa efa misy indray zao aloha ny covid-19 no nangingina fa le hoe variant B4 sy B5 moa izay malaza be indray zao hoe tena mitombo be mihitsy ny ka ny elita reo mpitondra rehetrarehetra zay ampiasain'ny devoly reo dia manana faniriana ny devoly ifehintsika rehetrarehetra ho fehezina takan'ny robot takan'ny takan'ny anazy vita reny ny présente amin'ny resaka vaccine dia zao izy nangina tsy haiko nareo mbola mahita olona voan'ny covid any aminareo na olona fa hitanareo milamina ohatry milamina be rehefa tsy mijery télé milamina fiaina tsy misy vaovao ratsy eny zay moa dia tsy dia mijery télé zany ntsony tonga indray zao malaza indray zao ny atao hoe passe sanitaire ny ilaina raha andeha sakafo restaurant mbola resaka zavatra hoe azo tsy atao fa zao indray zao dia manomboka voizindrao zay ny passe carbone dia le passe carbone io zany zavatra avo leta be mihitsy le izy tena ko anareo denizao le izy dia am'izay tsy vaovao aminareo ntsony tena hitsinjo ny resaka toetrandro tsika anavitra ny resaka climat tsika dia zao misy an'le PDG any Alibaba ony société Alibaba amorona hoe misy fomba fandrefesana indray ny carbone amitsika fokaritsika tsirairay avy io zany zavatra mety manimba ny tontolo iainana avy amintsika olombelona tsirairay avy dia zao ny zavatra ho atao ho refesina amin'izay zany hoe ohatrany ahoana re zany ny carbone zay avoaka ny ranabavimamy sy randria ohatrany ahoana re fanombana tontolo iainana avy amin'ny ranabavy itody io hoe ranabavy itody io hoe mandeha tomobile ranabavy suzelle io hoe gasoil sa essence ny tomobile ampiasaina io sa électrique manona ny raha izy ireny io zany dia ohatrany ahoana ny mety fanombana tontolo iainana miainga avy eo aminy ary izy rehefa mividy zavatra ve ahoana ny fomba fividianany zavatra dia ahoana ny fanareniny fakony dia ahoana ny fomba aizavy ny alehany dia tomobile anankiray ny ampiasainy dia aletiny aizavy io dia azonareo le zavatra mitranga dia ny zavatra hitranga zany zao tsy hoela dia ho araha-maso daholo amin'izay tsika rehetrarehetra zoro tsika efa raha-maso fa ho araha-maso akaiky amin'izay ny fiainan'ny olona reny nakaiza izy androany taizavy nareo efa nisy fotoana ny telefona nareo iny mandeha eny nareo tsy nanontany koa nareo dia ny telefoninareo ny mamoaka hoe androany ianao dia nandeha zao kilometra tery ianao dia clique ianao dia tery ianao dia tery ny amo efa ny désactiveko efa nisy fotoana tamin'ny fandanana nampianatra reo zao fa désactivena an'iny dia tsy dia hita ntsony aiza ny alehanao ary iny efa zavatra efa ampiasaindry zareo dia iny zavatra mitranga eo amin'izay zany tsika dia ho jerena hatramin'ny volanao any amin'ny banky ka hatramin'izay nampiasainao ny volanao tany amin'ny banky aiza ny nalehanao inabo no nividinao menaka inona ny vidinao dia nataonao ahoana le izy aveo dia inona no hoaninareo menakavy zavatra ohatr' izany ny zavatra hitranga dia avy eo zany tsika anana isaky ny olombelona ray anana nio ohatrany hoe karazana QR code manana carte anankiray ahafantarana mombamomba anao andrefesana ny tany fanombana tontolo iainana avy eo aminao dia mividy zavatra any amin'ny supermarché anao manomboka elaela ao arindrinao dia efa manana n'iny carte iny ka zay mino zay fa ny olona efa vita vaccine dia anana n'iny ho azy ary afaka koa voalohany indrindra zay tsy vita vaccine dia hiatra le tamin'izany hoe tsy azo vidy tsy azo varotra iny mbola azoazo ihany le tamin'ny heritony reny hoe tsy mahazo mandeva restaurant sy boîte de nuit sy ny sisa zay tsy vita fa io hiatra manainy io rehefa avy eo tsy mampianatra mampitahotra reo zay ka hitenanareo ndanandray manao vaccine fa zao tazomo ny fahamarinana mavo Jehova fa io izy zavatra avo leta be ho atao io
anana n'le pasy daholo nisy ambatan'olona de hojerenao ary iny ifandraiky am'izay a amin'ny carte bancaire anao na evidy casual anao evidy sakafo na inona miaraka amin'iny zavatra iny a de affichera ny mombanao rehetra de manaonany aminao a de ohatr'zay izy afaka nareo afaka miseho documenté kely nareo hoe jereo hoe inona ny tena votoatin'ilay atao hoe passe carbone de hitanareo hoe zavatra teneniko zany fa ho lavo tantara io ho tantara be io a fa ny zavatra tenenenareo de zao tazomy fahamarinana na haningotra ny vatatsika na haningotra ny atsika tazomy ny fahamarinana tahidinareo tsara nga mba ho anareo izay mbola tsy narana nanomboka tamin'ny 2020 tsika de nandetana tety aza manao vaccine nareo de tamin'izany be ilo nandany de ahoana raha tsisy hohanina tsony ka satria zay tsy manao an'ika de tsy afaka zay ny teny taminareo zay eny mianaka efa mivonona tamin'izany rehefa tsy ampivela mampiasa carte bancaire tsony zay tsy mahazo mividy zavatra de zay hitsindroka zordira aty andafy misy zordira azo tsindroana nge ty any ambadiky ny supermarché misy bainina baka be de alefao zay sakafo tsy azo amidy tsony de reny alainy tsy manino sompanianay mihinana ndreky zay ho ny an-danitra fa zay a hitazona foana ny fahamarinana zay a hitazona foana alleloia tazomina hatrany farany jesosy ny jesosy nay koa tsy ampinana fako anay zany tadidio fa mosary a tamin'ny andro ny Eli ny olona rehetrarehetra tsisy nihinana elirery ny nihinana alleloia ka za zany tena atsika hoe Jehova mpiady mahery no avy eo a terizo tsara ianao hoe miefena tsara ao anatin'io manda mifefy io tanàna mandy ianao vavahady sy varavarana any ny afahana miditra sy mivoaka eo ambenan'ny anjelin'ny Jehova reo hotahiny tompony atsika hotahiny Jesosy tsika tsirairay avy a mahereza fa za nge tena teneniko anareo hoe betsika zao ny olona mandeha vacances aingana tsara zao satria ao arindrinao tsy ela mety isy fanambarana zavatra tampoka be ndray hoe tena zao ny zavatra fa tsika zany mila mandiniky tsika ny zava-mitranga fa tsisy zavatra mandehandeha ho azy ny ataondreo olo reo zao zao de efa mitombo be ndray ny ny covid asa misy variant omicron B4 B5 iny satatro avy fa ny azontsika atao de ny mitoky amin'Andriamanitra rery andry endre tsara fa tsika tsy arian'Andriamanitra zany tsy arian'Andriamanitra maro ny afatra efa teneniko anareo teto ary mety ho bloqué any ty compte-tsika ty nefa rano fa za de efa mitenanareo aza de tazomina loatra any amin'ny banky any ny voly amin'ny fotoana tsy ampozinareo bloqué ny kartanareo iny ary misy fepetra fahana za nge tena ny Chine any ngefa ohatr' zany any Chine nge zao efa ohatr' zao bloqué ny carte bancaire ary misy fepetra zay tsy teneniko eto misy fepetra fahana désactiver an'le hoe réactiver an'le izy ary io a iparitanteraky ny zao tontolo zao io maro ihany zay afatra efa nyteneninay mivady teto zay hatramin'ny 2020 makaty nanomboka 2019 nanomboka fin décembre 2019 tsika nefa nisitona lakolosy teto ary tena hoe talohany nanaovan'ny filoham-pirenena fanambarana momban'ny hoe anao vaccine de efa miteny taminareo efa jerinareo tsara fa hivady ho tonga amin'ny vaccine io de mba tanteraka any ngely izy de nitianay tenena zany mba enonoy ihany le zavatra teneniny eto satria zay tsy de hoe miteniteny foana fa mba misy zavatra dindia manarava avao de ampitovio ao aminatiny vao zany ohatra ao amin'ny baiboly ihany koa fa ho avy ny andron'ny Jehova tsy ho ela mahereza de tahiny tompo fa aleo tsy teny zavatra miotra lavitra zany so de sanatria aveo ny pazitsika mitapaka eto ka tsika lasa tsy afaka mifampahiretsy fa anomboka izy io efa niteny anareo zay fa io zavatra milamindamina ohatry ny elaela pahafy io izy zavatra ambadika io ary tampoka de tampoka io mbola verika andry na connexion antsika ty ary misy ho avy ny fotoana tapaka tampoka io
fa mahereza mitahin'ny tompo dia tazomy ny zavatra voarainareo teto tazomy ny fahamarinana finyakaikatratsika ary niatreantsika ny androny Jehova tahin'ny tompo daholo mahereza enoitsika dia hivavatsika ao aminany tsara. Tena mevoko koa io. Atsarovatsika any Amboazy zany a. Atao zay tiany olo nata.
halleloia. Andao ivavakytsika am'izao fotoana zao dia rahantsika ivavaky izany tenin'Andriamanitra izany dia tenitsika hoe tompo mba tsy homenatra tokoa amin'izany fotoana iavian'ny androny Jehova zany. Raha itentsika sy angataka manao hoe Jesosy ataovy miomana ny foko, ataovy tafiomana ny ara-panahiko, hiatrehako an'izany fiavinao zany Jesosy. Mba tsy enatra sy fangovitana noho ny tahotra no hiatrehantsika an'izany, fa amina tahotra sy ovotra sy fifaliana eo amin'Andriamanitsika. Misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misotranao tamin'ny fotoana rehetra zay renay teto Jesosy. Misotra ny amin'ny teninao fa nampianatra anay indray nampatsiahanay mba hitazonanay ny fahamarinanao Jesosy. Eo ampio zahay fa marefo izahay, mora resin'ny fakapanahy zahay, mora mitady iovaova izahay, tany mafy fa tsy mahatananao Jesosy. Ampianary miara-mandeha aminao ameo faharetana, ataovy mahay manome voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra, tsy anaja zay tsy masina fa amin'ny voninahitra anao ilay Andriamanitra masina. Sotra Jehova Andriamanitra, da io ny tsirairay avy zay tonga eto androany mba ho vontony zany teny zany, dia ho taitra amin'ny torimaso, dia iomana amin'ny fandraisana anao, iomana ny amin'ny fiavian'ny androny Jehova, ho iakatra ny tendrombohitra masina hitanany fahamarinan'Andriamanitra. Zay mbola tsy tafiditra amin'izany hoe fitandremana ny fahamarinanao zany Jehova Andriamanitra dia tatano amin'ny tananao mahery zany olona zany, tatano amin'ny sandronao magaga zany olona zany. Tantano zay Jesosy tehirizo oka hitsangana mandrakariva ny manda, tsy ho rava ny manda fa ho tanana ny manda izay mandra-piavin'i Jesosy zanakao, ka ho tafangatra soamatsara fa tsy homenatra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Sotra Jesosy, matoky fa zay rehetra teny voalaza teto androany dia tsisy avelanao ho diso anjara fa hiasa ao anatin'ny fony tsirairay avy, hiasa ao anatin'ny fiainana tsirairay avy, dia hitaridarinanay, hikasika anay, dia ombanay Jesosy. Aza avelanao mihitsy na dia latsaka laniny vorona mpiaza izany teny zany, fa tena hoe tehirizo, ataovy latsaka ny amin'ny tany tsara ka mosy ho vokatra avy zato eny Jesosy. Era ny aja ny sotra sy ny voninahitra nao hatramin'izay dia mandrakizay. Ny teny rehetra teto hatramin'ny litera ray dia tsy mba misy ho latsaka anatin'ny fony tsirairay avy, fa hitondra fahasoavana ary ho tsaronay foana hitondranay ho any an-danitra. Sotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavaka sika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mpanjosika ny anabavitsika razana Monique Mariette ivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo ranabavy Monique. Andriamanitra rehefa tsarandrinao satria zay ny fitiavanao aminay. Sorongo ilay tompo satria fitiavanao sy ny fitiavanao dia satria fitohanay amin'ny androany ity. Mangasetrika anao zay tompo satria maro zany teny zay namitondrina ny mpanomponao zany, nampitsorany anao zany mpanomponao zany zany natao ny fitaovana mitondra zany teny zany, mpianatra anay mba tonga hoe zahay tonga hoe
fikitsy aminao amin'izao andro faran'izao tompondriamanitra ngatany hoe mifananao Jesosy a mikasika ilay tsirairay avy mba tonga hoe zany teninao zay firotsaka ao anatinay tazomina hipetraka ao amin'ny fony fa tsy amin'izany foana fa mientina ao amin'ny fonay mba nafahanay misy-tsaina amin'izao andro faran'izao fa zay tsy maintsy mihitsy dia Jesosy mbola teka milanao masina izahay dia hanadio izay rehetra izay mbola tsy asan'ny tananao anatinay mifahotanay izay mbola mety mamapasitra anay mety tsy hafanao izany anao amin'izany ampiaviana izany Jesosy malala dia diova milanao masina izay Jesosy mba tsy tonga megatra tsy ho megatra amin'izany andro fiaviana izay fa tena hoe angovotra izay amin'izany angovotra ny fifaliana Jesosy hitanao amin'izany izany Andriamanitra aoka izay anety izinao mbola dian'izao Jesosy a raha tsy manifezinao ingy izay Jesosy mbola dian'izao dia hifeziny devoly ingy izay Jesosy ao afara io Jesosy malala fa tena hoe omeo saina izahay omeo fanendrena izahay Jesosy mba hiafahanay hifikitsy ny teninao mba hiafahanay hitsakitsako an'izany teny izany Jesosy malala izay tsy mahay mandrisy lahatra ny olona hoe andeha ao valanao na koa andeha hanompo anao fa mifananao masina mety asa mahery amin'izany teny izany mikasiky ny fony tsirairay avy fa misy lahatra amin'izany teninao izany dia isaorany anao avokoa izay rehetra izay hitatety voninahitsy ny anaranao ka ankehitriny Jesosy malala dia mitanao mbola afaka hitondram-bavaka ny firenena izay tsy misy miafina maty koa izany firenena izay mitombo manao ratsy foana isan'andro isan'andro fa hitavaovao ratsy foana amin'izany firenena maditsy firenena mpanota firenena manao ratsy tsy mahay manaja ny madinika izahay Jesosy malala mitombo isan'andro isan'andro ny fahotanay dia mbola mibeba betinatreanao eto ambany hazo fijalianao Jesosy malala mitondra izany rehetrarehetra faneo aminao mba hazo famirangeko amin'ny androany mamindra fo aminay Jehovah fampanota izay tsy misy na dia hanomina anaranao fa tsy masy ianao Andriamanitra masy ianao tsy misy izahay rehetra fa androany jerevana amin'ny endrafonao sy ny fitiavanao matresika ilay mahagaga n'izay tsy avy ary indrindrandrindra hanevako amin'ny malagasy mba tena hoe malagasy manoko ny androany ty Jehova fandeha mba tena hoe malagasy atatro Andriamanitra mba tena hoe hanompiana ao anao hiala amin'ny fanompoana sy ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra n'izany malagasy izany Madagasikara izany hanompo anao dia bebe Jesosy ny kristianao mivavaka nefa ampahany Jesosy malala mbola tena hoe mbola agnatin'ny tsy fahalalana manao fiteninao mandrika ny lalanao tsy mankatoa Jesosy amin'izahay fa izany rehetra izany fivavahana antananao masina hiasa ary ny fitondra fivavahana ny fiangonana mba tena isahy hijory fa marinina amin'izao andro faran'izao mba havonjy fanan'olo maro ho any an-danitra hitsenanao tompo hitsenanao ampanjaka ary vonona avokoa hiomana tokoa ny olona rehetra izay hoany amin'izany ahitan'izany voninahitsy aho izany dia sarany ianao mitondra vahoaka rehetra salama rehetra Jesosy malala mba hisanao amin'ity androany ity ary tsy manaky aloha ny mahantra Jesosy avy hoe sakafo revany tokantrano tsirairay avy ao anatin'ny poketrin-jareo any amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy malala ao ena tsy famitana ao amin'ny tokantrano izany Jesosy omena ao amin'izy renany izany amin'ity androany ity dia isaorany ianao nytika manety eto androany ary zaty rehetra izay nataonay teto tamin'ity androany ity Jesosy ho voninahitsy ny anaranao ary raha isara teto izahay dia izay ny sara teto fa ny fanatrianao sy ny fananao masy tsy saraka aminay fa mombanay foana izanezany toerana misy anay fitiro aminao izahay ao fa tsy saraka ny fanatrianao izay dia toty fikitsy aminao foana isan'andro hitombo ny ara-pananay ny finoanay fitiavanay anazy Jesosy indrindra zao andro farany dia misatranao izay Andriamanitra izay zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay dia voninahitra ho anao fiadanao anay tsirairay avy izay manatrikety angatahako izany teny mba tena hoe hifitsy lentiny ao amin'ny finesiny avy izay tonga teto sy izay molibeno satranao izay tompo alleluia amen alleluia mankasitraka ny ranavavy Monique tsika tao anatin'izany vavaka firenena izany tampetokoa ny fandarantsika tombositra ny tombofa saovana ranavavy Monique Andriamanitra manakireko-saovana maro fitianao tapitra ny fandarantsika raha tsy tonga ny amin'ireo alalitra Jesosy dia 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 tsy tonga ny amin'ireo alalitra Jesosy dia
ambrosinalanitra sao de eonetrika rapitso marainareo a misivira miaraka amin'ny mampionina androany tsy nisy ny bavaka maraina fa rapitso misy a am'sivy maraina miaraka amin'ny mampionina nareo a de amin'ny foloranina kosa miaraka amiko ezahana eo andalam-pandiniany zay mba natanterana ny fandarantsika ty alolokely satria fa resy fotoantsika nanao an'izy ty tamin'ny sivy a fa tsy naharitra satria tsaraka le manenjika amin'ny sivy de niezaka koa nanao tamin'ny sivy sasany fa mbola tsy netiko de lasa amin'ny folo mihitsy fa iezaka hitanay ny faretanareo sy ny fijalijalinareo kely amin'ny resaka toromaso de ezaka eto ambavaka mba ho vitantsika nanao an'ity fandarantsika ty a alolohan'ny amin'ny folo fa ho tenenina amintsika manaraka any samita iny tompo a akiradio point radio 12345.com afahantsika meny ny onjapeo akiradio a akiradio point radio 12345.com de meno no akiradio anao andro manalina mandeha foana izy io a misy totezaky ny adiny telo am'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina am'ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo taindy sosy de manorika mamy atsika tsirairay avy a de samita in'andriamanitra matory ampiadana-po ampilaminatsaina de arika tontolo andro mahafinaritra be a tontolo andro mpandresena anao ny rapitso mahereza arehefa so amin'ny MP ny commande t-shirt ho anareo izay mila de samita iny tompo maheza daholo a sotra anareo naharitra hatramin'ny farany amen